fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny Ange du Paradis Group ho anao izao ny tantara mitondra ny lohateny hoe voato mandrakizay. Dia peniny Landry Steven. Novelomin'i Jessica tsy lavina, aina sy eno ary ny mpanoratra Nandra Feo sy Nana Totosa, Tovondriambololona, studio ny Prod. Fanja, mahafinaritra be kosa kia ty sandry tsy mahatsapa an'izany. Marina aloha izany fa le rano somary masika indraindray Eno aky, za vao saika anontany andry, sao kety dia mba misy fady mahatonga azy masika be ohatrin'io. Araka ny filazan'ny Dina aloha dia fady kisoa aloha kena ty ny rano rehetra nge fady an'izany daholo Zay aloha dia marina fa taiza nahitandry an'ity ry Fanja? Efa nampiaraka tatika izy sy Dina dia izay no nahitako an'ity toerana ity. Io ky milomanosy any ampovoany mahafinaritra be nge eo Mba marina kizy raha sa ilomano ery Fanja. Mampatahotra be kizy zany Ndry koa izany, andraso nge jereo nataoko. Izao za milomano be ady dia ahoana? Maninona kory zao? Andraso ary fa ilomano Ainga naraka Mina, or Mina, fa amin'izay ndry fa efa midimy maraina nge zao Way, ave maraina ny andro Aingana miarina teo ndry dia kiseho ny trano fa zaho aty an-dakozia atsy aloha. Neny Ahoana? Ary nakaizy Dina teo? Ao an'efitranony ao izy ka, fa ahoana? Ohatran'ny hoe nanofy azy zany zaho teo, sa ve nisy nofoko tiako resahana be azy zay fa rehefa nitarineny teo za dia adiniko tapoka teo daholo. Nendry koa lava io manofo lava io. Ataovy ny zavatra nampanaoviko andrika. Neny mofo sy dité ve no ao sa misy varosoa? Varosoa sy ambina loaka tamin'ny alina kino ao Ay ve, makafoka be indray nge ny zokondry ao mamy be tamin'ny alina. Neny inona ny hevitra mba hahatonga niny Dina iny ala amin'io tokyo? Me mahi foana manko izy isan'andro amin'ilay misotro toka isan'andro. Ka tokony hitadiavana vehivavy vadiana eky izy amin'izay mba tsy variana misotro toka. Neny koa aiza koa dia hoe hitadiavana vady. Tsy aleo ve izy ihany no misafidy izay olona tiany alainy vady Karaha iandry azy eo dia ho antitra eo ihany ko. Tsy mbola hitako mihitsy izay vehivavy niaraka tamin'iny hatramin'izay. Aleo hitondrana mihitsy ato ka. Raha ho tiany moko maninona ry neny? Ary ataovy ny asa nampanaoviko andry teo aingany. Eny ary moa Or Mina, vivetivety nge andry ty Fa misy inona ry Dina? Zao ve lava mifola ety Tsy mba manantsaina fo maraina mihitsy? Sa tsy miasa ianao androany? Ka reraka be akiza fa ndala aloha mba angalo salady maitso kely aloha anko dia asy voatabia fa tena ohatry makafoka be zany Ay ve asiana saosy vinaigrette ary ve? Asio dia mba hividian'ny lasopy mafana be ihany koa dia asivy sakay. Fa Dina, ianao nga mamy be indray alina. Fa maninona ka? Dina, mba hajanony amin'izay ho alesy tia misotro toka laty fa tsy mahasoa anao ne io Eny fantatro nefa tsy mahasoa anao io fa za mihitsy ange kery mihinana tsy mety tafiala amin'ilay izy mihitsy Eritreritra ne mahatonga an'io Fa rehefa vonona ny sainao dia tsy maintsy tafahala foana ianao
eny mbola ho teo ihany zany fa andana aloha mba ataoko le zavatra nasaiko ampanaovina teo hoe ndriko tirotro mamy moral vao maraina fa andana moa de rehefa eo miresaka e Dina fa inona koa ty fa misy inny ha fangako eo anao fokarongony aza be resaka eo ndri fa avonoko eo ary tsy ilaina miteniteny amin'iny fa andana ndri mandeha anao de ataoko le zavatra nasaiko nanana teo fa maninona mihitsy ary laha ty ny tao maditra be tahaka izao e tsy mahaditra zany akiza ary andana ho andri mba mikarakara le lasopy sy le zavatra nasaiko nataondry teo fa lozana be moraly leto fotsiny tandremo miteniteny amin'ny rabovy ihany fa mahazo aminandry Dina na ihany e tsy ohatr'izao mihitsy ne nitoetranao taloha e misy antony angambo izao e antony inony e zange mahatangozona tsy ambaratelo ry Dina e teneno anamo e ka tsy izy tsy ambaratelo zany ao fa andana aloha ndry nivoaka any e de ataovy zay zavatra saiko atao Dina elaho ny ampanambadiana ozy neny anambady de anambady an'izy anefa ha ka zany no mampivanitoetra ratsy nylahy ioko sady te hanana ny zavikely koa ngeneny e zao no teneniko andriry mihina za tsy anambady mandrakizay zany fa aleko mijanona amin'izao fa misy favozana ve zany sella zany e inona koa ary zany sa anao mopera samy manana ny safidy ny oromihina za tsy anambady de vita de tsy anatananaka koa ve sanatria aza manao an'izany moa lesy e mampalahelo neneny sika ro ihany nge mba ny zanany sady tsy misy miantso taty za raha vao tsy miteraka ela ka zao raha tsy maintsy anambady any de iterahako fotsy le olona raha zay no natonga anareo eo faly amin'izay koa ndri mba misy miantso hoe taty de nieniko amin'izay mba manana zavikely fa za tsy ary ipetraka amina vehivavy zany tsony ry mihina antray zay ataonao amin'ny vehivavy erahanao any nge ka mivaly aty amiko aty ry Dina e mila manaja tsara zay renjanako any arinany ianao de aleo zany za tsy anambady tsy hiteraka raha zay mety e sao de ho ampijaliako hoe fotsiny ny zanak'olonako antray ry Dina ny ovabe nitoetranao fa maninona ianao manataka izao de foinao tapitratra eo ve nitaranaki dada sy nendry Dina za zany sisa manohy azy ohatray fa inona koa mampitomany andry amin'izany ry mihina mangina fa resaka tsy misy dikana nge zany e zany koa de tomanina mampalahelo be ny zavatra ataonao mampalahelo anazy zavatra resahanao aloha hijanona any zany resaka zany ry mihina andana karakarao le lasopy fa tena makafoka be de vita ao eny ary ndry kosa kifanja de tamana amin'ity rano be ty ka andaoky ody amin'izay fa efa tady angatsika neny andro e aza mbola mody moky andao amin'izay ndry hoetiko milomany ery amin'le ampivoan-drano ery andao tsy mazotoka iza fa ono ndry ty ve zany tsy mba hanatsaina ny ody fa de eto foana e raha tsy mahakatika Dina de za tsy ody zany fa efa ela ve zany kina resy Dina ny miaraka e izy iny koa nge tsy mba mitantara amiko ny zava-mitranga mihitsy e afeniny any mihitsy ny fiarahanareo roa za koa azaky mba gagako nandrina neninareo anafenany ny fiarahanay nefa zay roa efa tena mifampitondra ohatry mpivady mihitsy nge mifakaty ngeka izy zay sy Dina e hiteraka amin'ny Dina ka izy ary mihina de amin'izay lasa rafozaka neninareo de ndry zao baviko zany tiako tiako beky izany metika izany de maninona aho zany raha etintsika ty ndray neny e de mba milalao rano aty koa izy sady mba asiana fifankafantarana kely sady izy ngeky mbola tsy malalandry e zaky misalasala nitondra azy aty izy ve ki tsy tia mihitsiko sady efa zobavy vaovao nareo zao zobavy iza kosaka e ndry anky iny zobavy ka ndry mifantatro tsy mila afa-tsony ka neninareo azy efa hitondra n'izany olona zany ao tranonareo fa izy zany e le vehivavy asiana mpanambadiana ny Dina e kanto ny anarany akia ataoko mahitsy zany vehivavy zany rehefa tonga any an-tranonay
Ndriany ny fantatry fa vadiny zokiko aty fanja. Ary andaontsika ody amin'izay ka mangatsiaka be za. Fandriko ve tsy manatsiana fa tsy niody mihitsy rehefa mba mangatitsika roa e. Andao eo aloha ilomany etsy ampovoany etsy ka. Mahafinaritra be nge eo e. Matahotra be ho aza amin'ilay izy lalina be. Sao nge aky dia maty eo e. Tsy maty zany aky a. Jereo indringa eny anaovako azy e. Jereo indri izao fa tsy maninona mihitsy a. Avy aky moa, avy moa e. Mba ataovy matotra kiry fanja. Tao tsy maninona korika indreo eo ampovoany be eo a. Zay nge efa nilazaiko andry e. Avy moa kia? Avy moa e. Andraso ary andinika tsara dia ho avy. Manisa tery zany za dia mankety indry a. Isa, roa, Mina. Way. Merena teo ndry fa tsy natao atoriana ngeo fa mandehana makaria mpandriny irery efa ty atory e. Ary hay ve za raiky tory teto ampijerevana an'ity film aty e. Na za koa za mba gagako. Tony tele indray no mijery anareo. Fa inona misy ty zavatra mahabe torimaso be andry ity e. Ka za tsy ampitory tamin'ny alina dia izay ko. Ay, zany tsy ho mahita ny loka tao an-dakozia tao. Lozandry matory eto fotsiny. Way, hay tokoa moa. Andraso jereko sao mailay tsaramasina tainiko. Raha tsy naka rano nosotroina tao an-dakozia za dia efa tsy hay intsony izay nahazo an'io loka io. Angamba efa kila forehatra mihitsy. Marina? Misaotra lesy a. Eny e, fa mipetraha tsara aloha indray dia mipetraha eto akaiky eto fa misy zavatra tena tiako anontaniana indray mihitsy. Fa misy inona Dina? Ataovy mahitso aloha ny tonga indray dia mipetraha tsara. Ka ohatran'ireny lazinina ireny koa nareo. Eny e, Fa haingana ka. efa somary elaela kely zany nandinika ny fomba fatoronao teo e. Dia ohatran'ny hafahafa ohatran'ny tsy azoko zany mihitsy. Ohatran'ny hoe misy zavatra miafina zany mihitsy eny e. Hafahafa ahoana koa e. Fa inona no nataoko tampoziko natory teo? Ka zaho ary nandalo fotsiny aloha nataoko teo fa ohatran'ny hoe manofy zany ndry a. Sa tsy marina? Manofy? Eno a. Tsy nanofy zany zako. Tena tsy mandainga ve ndry? Tsy misy zavatra tadidiko mihitsy nge. Na dia zavatra ray kosa ary very mihena dia zavatra voatio hoe dia tsisy ho tadidy a. Ka hoterela nofy ary ve za e. Natory fotsiny za teo zay. Eny e, ka za mijery andry avy aty ivelany a. Dia ohatran'ny hoe misy olona miresaka amindry zany. Tena zay mihitsy ny zavatra tsy karotrako teo. Ishi, tsy misy an'izany re Dina. Zay le voka-dratsin'le mifokaringonina tony. Io indray ndry mihina le halako a. Inona no idiran'ny rongony amin'izany? Reny ange tsy misy voka-dratsiny akory na dia kely azy e. Zavatra kely fotsiny no mifohako amin'ireny fa tsy mampamorona zany. Fa le zavatra nataon'iny tantaraiko fa tsisy idiran'izany eo. Ka inona ny mahatonga lehilahy milaza fa manofy za miresaka amin'olona? Ka zavatra hitako aky dia teneniko fa tsy hoe za mamorona akory a. Tsisy an'izany fa za miteniteny foana e. Na ny nofy tadidiko foana matetika. Eny e, ndriko moa sarotra andarana be fa velao zany hoany e. Ampiakaro ny volume ny tele aloha anarana an'io film io fa ohatran'ny tsy lany andro miresaka amin'ny reheto fotsiny. Angatsy andeha hisotro toka indray andrany e. Fa tsy zara ndry ary ve za mba mijanona atao tranoko hisotro inona indray e. Rakizy a, aizinareo e. Ato andre zay ry mama. Mandroso aky kanto a. Misy vahintsika reto e. Way, manao ndry? Manao mihina. Petrapetraka kanto a. Io izy le tsy Dina. Zanak'le mpanao fromage. Navita fianarana teny Ankatso izy dia manana mari-pahaizana momba ny agronomie, izany hoe ingénieur e. Tsara be kosa aky izany kantoko. Ie dia faly mahafantatra ndraiky izany ry kanto a. Faly mahafantatra ny Dina ihany koa. Na dia efa fahitako ihany azy ianao amin'ny Facebook. Ay, fa efa mpinamana zany tsika sandre. Ie, mpinamantsika moko. Leo aloha avelako ianareo rakizy fa hikarakara sakafo any vahintsika aloha. Sa ahoana? Ai, nareo koa reriny iny dia misahirana be mihitsy ka.
Tsy misahirana zany akikanto mba samba ny vendry tonga tatranonay dia Zany ve? maninona moa zany raha manampy akoa miny dia avy aloha dia naskanto eo mamresadresaka eo eny ary ilozanay vetivety aloha nareo roa Eny ary dia mba pression eo vahintsika ary Dina. Ie, aza matahotra ny eny fa ataoko milay be mihitsy ity ka. Mba tsirio kely eo ki raha mba miresaka izy roa. avela ho andry izay ataony ihany miresaka ho azy ireo. Ka leo be any toetra n'ity zokindringa izaho ho tara mihitsy io raha vao tsy manambady amin'izao hoe indrindra raha izao no mitohy hatramin'izao mbola tsitsy izay vehivavy mba entiny ety an-trano. Aleo forsaina ka forsaina mihitsy izy hanambady mila taranaka koa izaho. Dia raha hiteny aneny izaho hoe tsy hanambady hono izy dia alahelo ve neny? Inona tsara aza miteniteny foana eo ndry. Ka izay no resahany tamiko, izay no resahany taminy iny. Sipa tsara tarehy manam-pahaizana sady zanak'olona manakatao ohatr'ireny ve dia ho avela amin'izao? Ka tsy maintsy ataontsika izay itiavany Dina ny kanto. Izaho aloha ny eny efa nandresy lahatra azy foana hatramin'izay. Fa tsy hitako izay vokany ka. Manatoetra hafa mihitsy io bandy io ka. Ohatran'ireny hoe misy devoly ireny ve? Aiza ve rangaha ka izaho raiky toro-tapika tao amin'ny salon jery film iny dia lazainy fa manonofo miresaka amin'olona hoe izaho. Nefa izaho raha tsy mahatsiaro an'izany kory. Eny tokoa ary mina. Izaho ilay mamoha andry ilay maraina ireny mahita andry manonofo miresaka amin'olona izany. Mamorona koa nareo? Ka indringa tsy mahatsapa an'izany fa ny olona mijery no mahatsapa azy. Ka izaho izanyko. Fa inona aloha no arosontsika an'ilay vahiny tao lozantsika be resaka eo fotsiny ry neny Ao vidiana jus sy biscuit indry dia izaho tonga dia handro sakafo aloha Ao ary izaho mivola aloha Ty ary dia ataovy roa dia jus amin'ny lengeza anankiray. Fa nenga efa nitondra laoka teo. Hoay tokoa. Mitondra vary fa lany ilay ato dia menaka atao fefany. Izay fa ny laoka efa misy ka. Eny ary neny Fandry marina moa zany ary kanto efa ela be no mipetraka teto. Ka navita fianarana izaho dia izay vao izao. Ay, tsara kosa zanyko. Izaho ndraiky tsy mba nahavita nanohy hatrany farany fa sy leo be an'ilay mianatra foana. Hoe ahoana koa izany? Ka zanyko. Mba hafa indray izany. Tena ilaina ny lesy ilay mianatra aza atao ambany zavatra izany ny fianarana fa tena ilaina be io. Dia ela zany izao manao inona sa efa miasa? Niala tao amin'ilay asa nataoko taloha izaho tratra ny chômage teknika izay dia tsy maintsy izao hitandry mijanona atao trano fotsiny izao. Aiza koa lesy? Sa mazoto ary ve lara hiara hiasa amiko Ay, tena mazoto mihitsy akia. Zara koa aza miara-miasa amindriko. Italahy, izaho mantsy manana tany be velarana be izay dia ambolena izy io. Dia mamboly any ambanivohitra be ireny dia miompy ihany koa ho mivavy be ronono ireny. Tena miketrika be kosa nge ry izany ary kanto. Tsy vitany hoe tsara tarehy fa mbola miketrika be ihany koa. Tena ho sambatra iny izay ho lasa vadiny ity ry kanto ka. Reto rakizy ny masaka. Tsara resaka ery nareo roa izany. Sady io ne Dina izao no mba iriko vonantoko aminao vehivavy mendrika izy. Neniny Dina koa dia mitokatoka ery. Marina raha mba andry izao vonantoko Ka zanga moriny eny misy olana rehefa mazoto kanto Zara koa zany Zara teo koa efa tianana taranaka sa ahoana ozy ny eny. Zany mihitsy ka. Ary manakaiza ho mihiny
Mbola nampanendasiko laoka ao izy ka. Ay. Fa ao tonga dia ataovy ity zavatra ity e. Aza miafafaka ikanto a. Ao tonga dia ataova kia. Dia aza mbola mody aleo rehefa avy eo fa hoe saika mbola ninona ka mbola iresaka tsara tsika raha mety amindry ay ve eny ary tsy maninona izany. Tena efa ela be zany ny andry an'izao fotoana izao. Zany Tena io zanako io ndraiky ikanto ka tsy mba hitako niaraka tamin'ny ankizivavy izany mihitsy e. Farany za mihitsy niditra tsehatra amin'ny fikarakarana azy. Lasa tsy matotra izy amin'ilay tsy manambady efa be taona ihany. Ka na za koa ary anie lazainy dadanay an'izany foana e. Miteny foana mihitsy izy hoe ho tara vady eo ihany hoy za. Nefa ohatry mbola tsy taitra amin'izany anambady izany mihitsy raha za aloha. Angamo reto misy an'izany hoe tara izany io a. Rehefa hitany anjara dia mety foana io e. Hay, vita nga ny laoka nendasindry e. Ie, efa vita neny. Eo mipetrary dia misotroso io e. Sika nga mbola ela vao hisakafo roneny. Fa inona no tanindry an'izany e. Za aloha dia atoritory kely ananevitra any ka. Zay indray le zaza be torimaso be ty. Tony dia tsy miova mihitsy. Be masoko ka. Za nge tsy mba ampitoromaso mihitsy amin'ny alina. Ndry aza tsy mahay izay ambonin'ny tany akory rehefa matoriko. Ozonareo. Foazy za rehefa hisakafo ka. Sao dia avelako iresaka eo aloha nareo roa e. Tsy maninona mihitsy fa izay mety amin'iny ka. Sa hivoaka kely any ivelany ihany tsika roa. Ao amin'ny saly ao dia mba mipetrapetraka tsika sady mba miresadresaka e. Sao? Tsy maninona ary izany e. Ndao ary. Ndao ary. Mahafinaritra kosa ilay sedy izany. Mandrivondrivotra be sady Kanto zay kiza vao nisy ny teny azany teny izany. Tsy azoko. Fa hoe ahoana lesy? Ka hitandry za tena mivary lavo be foana. Za tena fa efa hoe mivoadiny tsy hanambady mihitsy e. Sady tsy hanao siba zany intsony. Tena za ke tsy mahita tsirona amin'ny fiainako intsony. Tena leko izany sisa ny nataoko. Tray. Tena marina e. Fa dia inona loatra no mahatonga ny lamanao an'izany e? Inona mahatonga ny lamiteny an'izany? Ka tena marina ki zany. Za tena mivary lavo tamin'ny toaka, rongony, sigara. Za nge efa voaroaka tany am-piasana mihitsy fa tratra mifoka rongony e. Andray. Fa laingako le hoe chômage teknika teo fa zay no nahavoaroaka anahy. Andreka. Ie, dia mety mbola ho tafarina ve ky ny fiainako e. Sa mety efa hoe vita hatrony amiko. Ndray kosa aza miteny an'izany zavatra any. Tsy fiteny izany. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izany lesy a. Na dia efa tao anatin'ny akiviana lalina aza ialahy dia mbola vitany foana manarina ny fiainana indray. Mino an'izany a. Dia mety ho vitandriva eky izany manarina ny fiainako. Vitandriva e. Mba hatsapako indray hoe ahoana zany mite olona zany. Dia ahoana zany hoe miaina feny fahasambarana antsika zany. Dia hoe ahoana ihany koa zany hoe miainana tena fahasalamana sy tanjaka zany e. Tena hitandriva efa niova tanteraka nge ho amin'ny fiainako e. Na ireniko sy hoana baviko io aza tena efa kivy ny amiko mihitsy io. Nefa dia misy tera amin'izareo za zavatra iainako tampotampoka teo zao. Manome toky anao za tiana. Manome toky anao fa vonona ny anarina fiainanao ray manontolo mihitsy. Zany kanto. Mety efa lahatra Andriamanitra angamba zao feonantsika roa androany zao e. Na dia hoe tsy mivoaka ny trano za dia manatona aty le anjarako. Zany hoe tsy nitedaviko zany e. Tena marina e. Za nge na le manao Facebook ireny za tsy mba nahita andry zany mihitsy nefa gaga be hoe efa mpinamantsika. Ka za tamin'ireny koa ny le mbola tany-tanahy e. Fa ela tamin'izany moa mba mahafinaritra ihany e. Mahafinaritra fotsiny dia izay. Fa efa izay koa angamba lahatra e. Tena marina mihitsy aky izany ary kanto. Noho le ranomaso nalatsaky le anabaviko angamba nahatapa-kevitra anahy fa eny e. Vonona narina ny fiainako indray aky a. Fa sao dia mba ty ary mba sans safaranao anahy.
fa tena nalahelo loatra ngeky zareo reo vao hoe lazako io za tsy hanambady tsony ary ny tena zavatra nampalelo an'zareo koa dia za tsy hiteraka zany tsony koa zany hoe raha tsy nambady koa ary lahy dia mba iza moa zany no vady kokoa e kanto koa zany vehivavy tsara tarehy sady piketrika be indri dia tsy ahita vady mandainga kosa marina zay tsikinao zay mihitsy mividiana lafo ry tiana mivoaka daholo ny hatsaranao rehetra rehefa mitsika ohatr'izany ianao fa hono ianao ve mba tia manao sport zaky tena kamo mikotrana be tsy manao an'izany mihitsy oay kosa nefa ny rehefa manao sport mafy be ny ianao dia voava daholo ny olanao rehetra e voava daholo ny olana misy aminao rehetra mihitsy mila mikotrana mafy be ianao rehetraka dia misakafo be avy eo dia manala azy be mety amin'la ve zany eny efa vao eritreretina aloha raha mety na tsy mety fa vonona velo e lahy ala amin'io fampijalitena ataon'lahy io e vonona ny sambatra amin'izay ela asambarana za ve kery kany dia tsy avonona tena vonona mihitsy a na zao mahita ny tsikitsiki indry mijery anazy zao zake tena hoe mampavitribitrika be anahy dia tsapako hoe tena mbola miainam-pahasambarana ihany zay za tsy te hamatatra zay lasanao nampararina ohatr'izao tany ry tiana ny ampasitrana ny ferinao ny ampitsinao zao no ilaiko zay no ataoko ka ahoana vonona ianao tena vonona kizary kanto marina ay dia izao zany miara-mikotrana zany tsika sy ianao manomboka izao vao maraina be a dia amin'izay koa sady lasa ngeza ianao no lasa mbavokona tsara ao dia lasa forme be koa dia manao dosy ao aorianan'izay dia manao régime kely miaraka tsika dia manao sakafo tsara dia rehefa alaise tsara dia miasa makany amin'ny ferme tsika sy lahy dia rehefa avy eo dia mampiaraka ny ariva sa ahoana tena mahasambatra kosaka izany zavatra tena endriana zany tena hoe eny fa hono efa manana mpiasa en ferme zany ndre ie efa manana fa mpandrarako ny eny asako e dia za ihany ny tompony fotoanako dia malalaka foana rehefa tia andehandehantsika na ohatra hoe misy zavatra tian'la ataontsika ay tsy haiko akefa tena ohatry ny sambatra be sady zany efa ny tsika tia mbola hoe vao miresaka fotsiny azako zany ve sady tsy haiko ka ny asambatra anao koa neny tedaviko e efa fanampiko tamin'ny enareo koa zany ny tsy fantatra elahy mantsy dia efa andresaka izay roa vavy mianaka efa mitomamy mihitsy ary izy nyresaka tamiko dia ngava izy ny mba irahako aminao sy hanovako anao ianao raha teo koa efa tiako dia nazoto a tena marina ve zany eo dia inona zany no tena mba nitiavan-drianary asa aloha no hoe inona ny itiavako anao fa ianao fotsiny ny tiako dia izay ka mangina be koa ty lalana andehanako ty zany ka tsy mba misy olona azo antaniana mihitsy be fa 4 kilometatra eto moa vao tonga any an-trano inona marina moa zany no nahatonga aty e nefa ohatra ny tao an-trano avao teo sa ve na tsy mifanjanaka aty za e fanjary nefa tsy hitako kory andeha aingana be za ka ohatra ny mampatahotra be le lalana sao misy manolana aty eo ndre fa iza koa eo ankizy vavy manao akanjo fotsy be ohatra ny reny anjely reny toa mipetraka amin'ny sisin-dalana izy zany sady miondrika be ao akipoko mafy be masoko ga ohatra ny matahotra be za zany way izy za manampina masoko zany fa iza io fanjay ihany akia ay vendry e fa
taizakindria za keva tena mitebiteby be mandeha amin'ity lalana ity tsy mba mahitana iza na izy eto mba ho namana ka za zao efa eto namandrika fandry mbola taiza e aterindry moty zany za andao fahateriko ary fandrika eto avy ny tomany sa maninona sa ve zany tsy mijery tsara angatsy hitandry za ilay mipetraka teo nanao akanjo fotsy be teo iny ka nitomany za tamin'iny le ohatra ny anjery teo iny veky fa inakina ampitomany andry ka andry izao efa mivadika tamiko izao sahady akia fa mivadika ahoana koa e za ke tsy mamadika andry izany a ka maninona navelandry anambady any kanto dina kanto tsy misy an'izany efa andry no zobaviko ity fanja marina e inona ary ity mandainga kindry a avelandry ho sambatra izy roa nefa zany tianydina za mivadiny iza koa ary zany kanto zany e tiandry ho fantatra daholo ny marina tiandry ho fantatra hoe iza ka ndringa eny efa fantatro e fanja nanarandry fa le kanto aloha tsy fantatro ka rehefa mifoto eo indry a dia za tsy fantatro indry akory fa ikanto indray mifantatro indry mba madikisa valeur monka indry a tsy misy atakalo ny dinandry izany eky e tiako ilomano ary amin'ilay rano ary tsika dia milomano ary amin'ilay lalina be amin'izay fantatro indry marina momba anazy dina marina inona ka izany afaka mitantara indry mantsy amin'izay fotoan'izay hoe izao ny zava-misy marina momba anay taloha ahoana kia tsy azoko mina indry ny faraheriko indry no hitantarany tsy ambarantelo ny tiana amin'ny fianakavianareo indry no ilazako momba anay roa fa tsy misy mahalala akory izany resaka izany afa tsy izay sy izy rery eny kia darytsika ilomano amin'ilay rano lalina be dia hohita eo e andao aingana ary fa so mamoandry eo indray zareo e ho bevoka eo ihany koa farany ilay tovovavy ho vadinidina iny ndrasa ary loha e aza miandraka ifa andao aingana fa tia zasy ty ary maninona no sarotra foazina be mahakamo e kay mangatsika fa maninona zany ty basany eny rano e matory maty tsy mahezy ambonin'ny tany akory efa ela be nge zany namohanao teo e merena aingana teo fa mangamaraina ny andro atoandro be azy zaoko fa nareo mibe toromaso ny olona rehetra efa naona miandry andry ndao isakafo amin'izay ndao ary ary inona le fihetsika hafahafa naseho indrininy tamina toro teo iny to mirediredy be sady miresaka amin'olona ry olona iza aiza no afantarako izay rasahandry ihany e na rerety dia mahita tenenina mihitsy za tsy nanonofo izany ho andao ary sakafo ka sady efa naona ny vahintsika e fa izy izany vahiny izany e fanja ve fanja fa iza koa izany fanja kanto ka ay moa kanto no anarany fa iza le fanja e ohatra ny efa nisy olona fantatro nananarana hoe fanja izany fa ohatra ny tsy tadidiko hoe taiza moa isika aza tsy manana fianakaviana manana anarana hoe fanja koriko fa iza moa izany e tena olona mifanerasera be tamiko mihitsy nefa n'izy andao isakafo ary moa e fa mety kosa kile kotrana fa saingo mafy rehefa miaraka amiko lesy dia mety daholo izay atao rehetra zany mihitsy akia hitako hoe tena niova be sady sambatra be zany za hatramin'ny rahantsika sindray izany na za koa ary any sambatra be mahita anao amintsika foana e sady tena tia be anahy dia faly be za veloma aloha zany ary toka sigara sy nyrendrarendra fa tena efa mahay makafon'olona amin'izay lardina za moa kanto malalako dia veloma amin'izay koa sy célibatera fa hanambady sy teraka amin'izay kanto malala anao za zany no vehivavy tena tia ny landrindra ie tena indriny vehivavy tiako indrindra atao ambonin'ny tany
tsy hoe tia mony lasanao fa ahoana ke fa iza le vehivavina tonga anao ny vary lavy teo aloha mbola tantara lava be kiny amin'izany fanja zay no anarany fanja mipetraka izy zany dia aiza izy amin'izao efa tsy namantsika intsony ankizy efa maty zany ve dia fa ela ve ny nafatesany imbolana lasa zay tao renan'izay dia sy mba tanteraka amin'ny fiainako akia tsy te hity olona ntsony dia efa fantatry ny tao an-tranonareo ny tantaranareo roa mbola tsisy mahalala an'izany na dia neny aza ka eny na mihina aza mbola tsy mahalala an'izany fa hoe mbola mpisipaka tany avelany fotsiny izay dia mifankaty be zay roa dia ay no izy maty dia maty izy aleo ary tsy horesantsika ntsony aloha zany tantara izany manjary lasa mangano ho an'indray masonao nefa ianao efa hitako sambatra be ry tato ato izay fa misy rano nga aloha mba hosotroiko kely fa ohatra mangetaheta be za ie misy tika fa maka rivotra tsara aloha ianao miaina tsara dia tony tsara zany ohatran'izao ve ie mipetraha kely mihitsy aloha ka kanto tiako akindria ie tsy afaka mihitsy ny fitiavanao anaka na za koa ary ane tena tiany lardiny zany rehefa mahazo any lahy dia motsika dia samy manao doso kely aloha dia mandeha misakafo any amin'ny resto na manao sakafo kely ao an-trano izay tiany lahy raha mibatiako zao aky dia aleotsika ao an-trano ihany no mikarakara sakafo ohatrany tsy te voaka ntsony za fa mba maka aina kely ao tsika ay tsy maninona ary ary ndraiky ono inona zany nampisaraka andrisin'ny olo tindry taloha edalahy tsy mitovy mihitsy ny tanjonay tsy mitovy vina mihitsy dia nisaraka ny farany ay fa atsika sikanto moa no mitovy vino izay mihitsy madota fiaraka sika irina sy ivavahana mafy zany mihitsy akia sady indri moa efa vadiko io zany mihitsy efa nahazo aina tsara ve aloha ianao teo ie efa ao tsara fa andao amintsitsika andeha ary ndao ary mina fa manino ndry ty to ohatra miverivery saina izany eny fantatry ny ve fanja fa iza moa ty fanja resandry fanja olo tianydina tsy fanja ny anarany fa kanto ka izay fanja zay zay no olo tianydina talohany kanto fa taizako ny nahafantarandrian'izany nyresaka tamiko tato anaty nofo le hoe fanja tamin'ny alina ohatrany hoe latsaka tao anaty rano lalina be izy dia maty tao aorianan'izay ay ve nofy tsy misy an'izany ka tena ny ainako ngela izy ry neny tsy misy ho azy zany mihina fa aza minomino foana ianao zaho ary raha tsy minona eny tadidiny neny ve dina le tsy nody 3 andro tato an-trano iny dia gendarme nanatitra azy teo tadidiny neny iny tadidiko tsara mihitsy fa maninona tany amin'ilay toerana nahafaty amin'ny fanjadiana ny tomany teo dia sendra hitan'ny gendarme ilay mpanenjika dahalo ireny dia efa nampidiriny zareo violence hoe izy fa inona teriny taty an-trano iny rehefa afaka 3 andro taizako ny nahafantarandrian'izany efa hoe ny sehoaniko aho ilay hoe fanja sady milaza izy fa mbola tia andina ary malahelo be andina mihitsy fatany fa lasan'olo ka fadina raha hoe ataoko hoe marina ary ny zavatra resandry dia maninona no any amin'indry ilay vehivavy no miseho fa tsy any amin'ny dina dia tsy haiko indray izay ka fa ny zava-misy loha no resahako amineny sy tsisy dikany ankizy izany ndana manao raha amin'izay indry ka fa sambatra izay tsy mahita nefa mino fa hatraminao viana koa nisy an'izany za tsy te hitantara ntsony fa nareo ve rangaha tsy mety mino dia
Zahay nambary amin'izay ka. Tsy alen'ry avy miandry an'izy roa mikotrana vao mihinana, tsy efa tam'izay ry zareo. Naona ve dia ahandry an'ny zareo ry neny a? Sady izy olona roa, izaho olona iray. Fa aoka izao, tonga dia hoaniko ny aka. Ataovy ary fa sahy andamina ny efitranoko e. Fa tena gaga be izaho tamin'ilay alina. Fa tao aorian'ilay zanany nofiny lomano tao anaty rano lalina be iny no nahita an'ireny sary ireny. Dia fanjasidiana. Fa tena marina ary ve ilay hoe mifamaly izy ireo teo apotitr'ilay rano dia natosikidiana noho ny atezera ny fanja. Ka izay tsy azo izay ny ainy. Fa tena lalina be mantsy ilay rano. Tena ahoana loatra re? Fa naninona tany amin'ilay rano tany koa moa zareo roa e? Tsy azoko mihitsy. Sa nampiaraka ary ve? Ary aleo izaho hitady an'io rano io ka, izao dia izao mihitsy. Tsy ho lazaiko an'ireo akory fa ho any fotsiny izany natrimaso dia ho hitako eo ny marina. Sady efa azoko repera daholo ny lalana makany. Andrasan'ilay vetivety aloha zavaka ny sakafontsika roa. Ainga nary fa indrazako eto e. Neny a, Ahoana e? ono nareo ka efa ny sakafo? Ye, efa ny sakafo izay ka anareo roa sisa anao. Ay, ary mangingina be nge atao trano ohatr'izany e. Fa nga tsy ao ilay bota kely iny? Teo izy ka, sakafo teo. Ay, efa elaela ihany mantsy izany tonga tao fa ohatrany tsy nahita anazy mihitsiko. Avy aty aloha ela fa misy resaka nyresahan'ny zaziny anany teo e. Tsy azoko mihitsy. Fa resakina izany ry neny a? Sao dia mba mahalala olona manana anarana hoe fanja aloha ela. Fanja? Neny a, fa iza no niteny an'izany? Efa hoe mihina ho aho. Neny a, rasa aloha zahaka toerana kely mihitsy ka. Neny a, fa iza ny resaka nyzany taminazy a? Valio fa taloha izany ohatry mianahana fotsiny. Fa nga efa fantatrao izany olona izany e. Aza hodikodina ilay resaka ary neny fa tonga dia resaho a. Ny fomaraina teo izy a, dia nilaza fa nanofy an'izao sipanao hoe fanja izao izy. Dia nisy an'izany rano izany koa. Tapao kely aloha ry neny a. Aza toizana fa ohatra midobodoboka be ny izany foko izany e. Andriamanitro, fa misy inona ary a? Fa fantatrao ve izany aloha ary? Ary tena nisy ve ilay tantara nresahany tamin'ny maraina teo? Neny a, tena tsy nieritreretiko hoe mbola hifony izany resaka izany e. Olo tiako taloha anie hifanjy e. Fa tsy mba tininao anange izany ary tsy fantatra mihitsy e. Ka tsy voatery fahafantarana anareo tokoa nge izany ry neny e. Mety anahirana be izany raha fantany neny. Sady izy koa nge efa hany e. Fa tiako izy dia mifankaty izay tamin'izany fotoana. Dia maninona izy no miseho any amin'ny anabavinao? Ka izay mihitsy angery ny eniny tsy azoko e. Mety hoe matotovy izany miseho amin'ny alalan'ny nofy, tsy haiko intsony. Fa nga moa fahoana ry ny eny? Lasa aloha ohatra midobodoboka be koa izany foko izany. Fa nga hono tsy mba hitana ny tarehany e. Araka ny fitantarany teo dia niseho tarehy mihitsy ilay tovovavy ka. Dia izay no tsy azoko mihitsy. Indray, nakaiza koa ary mihina aloha anontaniana izany zavatra rehetrarehetra izany ka tena maizina amiko tanteraka. Fa nga tsy mbola ao izy e. Ka tsy hitako zara manontany an'iny. Sady lasa saina be ny izy mivoaka ny trano teo e. Neny a, sao dia tokony hojerena fa sao dia manaonao foana an'iny ka. Aleo aloha andrasana kely dia ho hita eo fa mety akaikikaiky ihany izy ka. Ena re, ary aleo aloha sakafo kely izay sikanto fa tena naona be kosa dia avy antsika miresaka. Ndana re. Tena tia ilay rano hitako tao anaty nofy iny. Ary izay vao tadidiko fa efa fotoana ela izany na nofy azy io fa ny olana rehefa maraina dia tsy tsaroako ilay nofiko.
fa hatramin'ny manekeka ijoboko ao anatin'io rano io a izay no nahatonga ny atsiaro tena momba ilay izy. Inona ary no nahatonga ny zareo roa mifanditra teto e? Tena tosika dia ny fanja. Nefa ilay rano io rano tsy dia tena masika amin'ny fahitako azy fa somary mangingina fotsiny. Tsy dia misy mpandalo ankoatr'ireo olona andeha hiasa tamboho sy tambary koa nefa. Mino? Fanja, ndry ve ki io? Zaho kia. Fanja, fa maninona ianao no miseho amiko? Be dia be ny zavatra tiako resahana amindry raha manaiky toetra ty amiko 2 andro aty indry. Dia toetra aiza kia? Tsy vitako izany. Ndramiko fotsiny indry mba ahafahako miaraka amidiny. Inona tsara? Indramina ahoana ke? Ho tsapandriany ihany ilay izy afaka 2 andro ka. Fa raha mahazoto hijanona aty indry a. Tsy mety eky izany Fanja. Tsy maintsy mody aso misy mitady. Mba miangavy moa kia. Mitady anangy eky ny reniko raha taraiky aty izaho e. Mina, raha vonina ny anampy andry a, dia ho ampiko ihany koa. Inona ky ny tiana ho tenenina? Misy zavatra miafina be tsy fantatrao momba ny tantaranao io e. Tsy azoko izany ka. Tantarao anahy aloha. Tiandry ho hita ve ny tena ray aman-drenindry niteraka indry? Aza mampiomehy indry e. Nenay sy dadanay niteraka anako. Tsy a, tsy zareo akia. Zaza natsanga indry, fa tsy zanaka zareo izany. Ahoana tsara? Neny a, hatramin'izao nge dia mbola tsy hita foana mino hoe nakaiza na nakaiza e. Eny tokoa tsy fomba ny mihitsy izao a. Fa sao dia mba nisy olona nifanao fotoana taminy ary any e. Tsy manana namana izy iny ka fa misy inona ary. Tena tsy mandry neny ny saiko fa Andao tedavina any amin'ny hafanareo any izy sao dia mba any any. neny a. Ahoana? Fa hono ianao ohatra lasalasa saina be izany fa nanahoana moa izany tena fetsiny tamin'ny maraina ny tantaranao an'ilay nofo e. Ohatr'ireny verivery saina ireny letsy izy a. Eny efa sao dia Sao dia ahoana? Sao dia maninona ry tiana? Eno a, toa ilozanao mikaiky molotra fotsiny eo. Aok'izao ndraika andao aloha antaniana daholo izay olom-pantatra rehetrarehetra fa sao masy dia mba nahita lalana nalehany dia teo ny toy ihany. Ary sao dia mba nakany amin'ny dadato Jose izy. Koa maninona raha tonga dia andehanana iny ary eny antsika mandeha voalohany aloha. Paono nitondra telefônina vizy aloha dia atsoina dia amin'izay koa ngamba mora mampivany olana e. Eny tokoa, izay izao no tena mety. Aleo atsotsika aloha izy dia hita eo izay atao. Tena ho fatin'ny fitebitebeny eto sika raha izao. Ao ary, aloha atsoko vetivety izy. Le telefônina ary ohatran'izany ingo amin'ny salon izany ny feony. Tena najanony ao amin'ny salon mihitsy ny telefôniny. Ary andao tsika andeha sao dia taraiky eto ka any ivelany amin'ny mahita izay tokony atao. Andao ary, idio ny trano. Dia ahoana izany raha sanatria mifandiso any lalantsika? Izy mody aty nefa ny trano midy. Ahoana ny atao? Dia aleo apetraka ao amin'ny fanasiana izao fotsiny lakile dia hita eo ny toy any. Andao andeha fotsiny aloha. Andao ary. Eny ary. Tsy zanaka zareo a ianao fa natsangana. Fa tiana izany ny zanaka zareo ianao. Fa maninona nefa ny anaranay no mitovy e. Miamina fiantsonanao e. Dia navoezana fotsiny hoe Mina. Fantatrao tsara izany a. Tsy niteraka vavy zareo dia izay no nananganana anao. Fa ny ray aman-dreninao efa aty daholo. Efa maty e. Raha tianao hita ny tarihany dia mijanona miaraka amiko aty ianao. Afaka 2 andro vao miverina.
Ary ho petsaka ny zavatra ho fantatra ao aty. Ho lasa mahay zavatra be dia be koa ianao e. Zany ve Fanja fa naninona ianao sy Dina no mifanditra teto dia naninona no natosany teto ianao? Izao ilay izy fady manambady olona manana foko mitovy aminay nareo. Dina moa zany e. Tsy azo atao mihitsy ony fa mampisy olana amin'ny taranaka. Izay no nahatonga anay roa niafina foana hatramin'izay no niaraka. Nifankatia loatra mantsy izahay ary tsy mifankafo mihitsy. Rehefa nitsangatsangana taty amin'ity rano ity izay dia niteny taminy izaho fa be vokany. Mba hitsapako fotsiny hoe hatraiza ny alalan'ny fitiavany hoe ataony ahoana raha be vokany teo no nampifamaly be anay ka niafara tamin'ny fanosehany anahy ary nianjera tao anatin'iny rano iny. Lalina ilay rano niezaka nanavitra ihany izy fa efa tsy hitantsony dia nitomany teto fotsiny izy ary nafeniny tamin'ny manodidina azy izany zavatra izany fa natahotra izy satria namono olona. Izay no nahatonga azy mivary lafo tanteraka iny. Zany ve? Ie. Ka tena marina aloha izany fa fady manambady anareo izy indrindra fa teratany vahiny fady an'zareo mihitsy izany. Izay moa izany e. Ie, tsapako nefa tadidiko tsara fa mifampivoady izahay roa tamin'ny niaraka fa tsy saraka mandrakizay fa andositra hiaraka ary hanoro-tokantrano mitokana ary hiara-maty raha izay ny vahaolana nefa rehefa maty dia tsy nanaraka akory izy hatramin'izao. Vao mahay aza hanambady olo-kafa. Malahelo mafy ary mina mangataka ny fanampianao Ka inona ary no anampiko andry e? Hiditra ao aminao fa mijaly loatra e. Raha tsy tanteraka ny faniriako dia tsy andram-piadanana mihitsy Hiditra ato amiko ahoana? Izany no mahatonga miteny hoe hijanona aty ianao mandritra ny 2 andro. Dia Ndao indray aloha hijery ny fianakaviana indray tsika e. Ndao. ndao ary. Reto nakaisana ny sanako fa efa tapitra ny tetezitsika daholo ny fianakaviana sy ny namana rehetra nefa tsy nahitana azy akory. Tena kivy ary reto sao dia manoetiny zavatra any ary ny sanako marina e. Nakaiza ary aza mbola manaritoky ohatrany aloha ianao ny Dina. Mangina fotsiny aloha fa tsy afaka miasa mitady azy ny tsika raha anaty fihetseham-po ohatr'izao ianao e. Mila tony tsara foana aloha dia tsy maintsy mivany olana fa ajan'olo ny tombany izany Oka aloha neny any fa zao sao dia mba afaka hiaraka amiko aloha nareo e. Oaiza? Hoeny amin'ilay rano nahafaty amin'ny Fanja. fa mieritreritra izany aloha fa hoanina lehany ve? Tena sura amin'izany ary neny fa hanina lehany tena sura amin'izany mihitsy raha araka ny fitantaran'ny tamin'ny maraina mantsy dia taorian'ilay nitantaran'ny an'ilay nofony izany izy izany hoe mifanena tamin'ny Fanja dia mety hoe nety mifanja nakany amin'ilay rano izany izy. Ka zao alina zao ve tsika ry Dina nandeha ho any amin'ilay rano? Sao dia mba hanahirana marina e. Andao eny fa tsy maninona ka mitondra torsa mazava fotsiny tsika dia andao ndefa tsy hisy bediny amin'izany e. Ka maninona raha tsika selarera no mandeha mankany e? Sao manahirana ny eny. Zaho tsy hijanona rery atao tranato ka anaraka anareo Zao mety aleo mandeha izy fa lasa mizarazara ny saintsika raha ohatra hoe tsika sindriany dia neny hijanona atao trano sady lavidavitra ihany koa ilay toerana ka mila miomana tsara tsikako. Izay aloha ny voalohany indrindra. Dia ny faharoa tonga dia misakafo tsika telo dia manao voky tsara dia mandeha mba tsy hisian'ny olana eny an-dalana indray. Eny ary fa raha vao andro sakafo ngamitsika dia mety ho taraiky be ry Dina fa aleo tsika to dia hijery zavatra azo hoanina any sa tsy mety? Andao ary fa tsy maninona izay manampy akanjo mafana ihany fa mangatsiaka ngena ivelany any Ie. Ndao ary Ndao.
Lordina fambatezana hitanao an'ity toerana ity e. Tena toerana hafa be ny izany e. Za vao saika nytany an'izay mihitsy fa sady mangina be ny mampatahotra. Ka zany Za aloha zao tena mangovotra be mihitsy fa sao dia mba misy dahalo aty rakizy a. Eny e, tsy hafenina aminareo aloha fa tena tia mihitsy ny tena fihefena ny dahalo e. eny fa taiza ho anina hitanao an'ity toerana ity. Tsy valianao a. Ka hitandry, rehefa nanao recherche tamin'ny Facebook za dia nahita toerana e. Zany hoe toerana manan-tantara be moa zany izy io. Izay mpifankatia makany dia ohatran'ny hoe tonga dia tsy tafasaraka mandrakizay dia faran'izay tsy maintsy nandeha nakaniko. Dia inona moa zany no tena nakanisanareo roa tany e? Ka amin'izay tsy tafasaraka mandrakizay ry dia mba mifankatia izay roa. Zany ve dia tsy azonao e? Ka raha mifankatianareo roa dia maninona ny tsy nambara taminay ny fitiavanareoko? Ka olona fady anie tsika e, fady anazy tsika. Eny e, raha sanatria moa zany no teneniko ka hoe netiko tany an-trano izy dia mety noroahanareo tsy ho zanakareo tsony ngamba za, satria izy olona fady atsika. Ndray fa hatramin'izao ve zany mbola misy an'izany resaka fadifady izany foana e. Tokony havela malalaka amin'izay ny olona hanambady izay mety aminy sy tiany ka. Ka na za koa aza neky tsy mba nakasitraka azy io e. Fa ny razam-be taloha no manafatrafatra be hoe tsy mahazo manambady olona ivelan'ny tanàna hony, indrindra fa ny razam-bazaha reny tsy mety aminay reny. Dia izay ve zany natonga nareo roa niafina foana tamin'izany? Ie, araka ny efa nambarako anareo teo. Dina, rehefa samy miresaka ihany tsika dia tia anontany anao aho hoe fananinona izy ny maty? Anga tsy nisy fianakaviana? Eny e, ho azavaiko eny moa zany le izy e. Hatramin'izao aloha dia mbola tsy fantatra ny fianakavia mihitsy ny zavatra mitranga rehetrarehetra, satria mantsy efa nazavaiko teo hoe izay roa niaraka niafina foana e. Dia izy koa moa mipetra-drery taty fa ny fianakaviany any la réunion an-dôly. Dia mbola tsy haiko na fantatra zareo na efa fantany hoe maty izy fa izay araka le teneniko teo niafina foana izay. Dia inona zany natonga anazy maty ary? Ka lalina be ny io rano io e, dia lalao teo izay roa. Tena betsaka ny zava-miafina momba anao ry Dina. Nefa dia tsy fantatra hita ao an-trano akory izany. Efa tianao vary lava mitoka sy mody alina tia no hita. Ka izay ngendry ny enina tonga na vary lava tanteraka tahaka an'ireny e. Tsy napoziko loatra ny zavatra nitranga nisy teo aminay sy fantsa. Nitady fifatorana mafy ny nandehanany taty aho dia efa indrisy fa fisarahana no hita. Izany hoe tsy mba fisarahana tsotra fa fahafatesana mihitsy. Dia io fotoana nahafaty anazy io no tena zakako indrindra, satria hita masoko roa mihitsy fa io izy io maty ao anaty rano. Mafy anie izany ary neny e. Eny fa zany eo ihany fa lavitra koa aloha ilay lalana e. Hatramin'izao tsika mbola tsy tonga foana ve? Eny e, ka na za koa zangeky tena gaga be mihitsy e. Na mandeha tongotra aza amin'io lalana io a, mety tsy dia ela be ohatran'izany nefa tsika zao mandeha fiara efa ora 5 be zao a mbola tsy tonga foana. Sao dia mba lalana hafa ty andehanantsika ity ry Dina. Tena tsy adala zary neny fa tena tia mihitsy lalana mandeha makany a. Dia tsy mbola nioarantsika ve le rano? Sao dia mba disodiso ianao fa efa nandalovantsika le rano? Ka tonga angentsika dia mahita le rano rehefa any amin'ny faran'ity lalana ity e. Fa mahagaga anahy fotsiny hoe inona no mahela be anazy hatramin'izao mbola tsy tonga foana. Mbola velona very reto izay zanako izay a. Dia tsy haiko intsony e. Ianao aloha mitonita tsara e. Mitonita tsara ianao fa aza dia be fanahiana be loatra. Izany ry neny io. Eny e, fa ho alefako eny aloha ty fiara ty dia ho hita eo amin'ny farany hoe aiza dia makaiza. Fa tena adiny roa marina ve ty lalana ity e? Eno a, adiny roa mandeha miadana kely ny ary izany teneniko izany e. Fa raha mandeha mafimafy dia adiny iray mahery kely eo. Izao aza efa divaraina ny androko. Ka zara nge tena gaga mihitsy e. Tsy azoko mihitsy hoe inona mahatonga an'izao. Tena misy tery ty. Andao mihitsy aloha ry zareo hijanona kely ka. Mijanona kely aty mihitsy aloha ry Dina. Makasisiny aloha dia mijanona kely mihitsy. Sady zary reto dia hivoaka kely a. Ka andao ary ajanona aloha fiara dia sady makasaina kely tsika e.
Reto mety tsy lavitra eto nge zany rano zany fa eniko misy rano misosao zany ohatra ny atsoatsy ny misy azy. Eny tokoa rehefa tena mihaino tsara dia maheno feoana rano mihitsy. fa zary zany na za koa range maheno e. Ohatrany hoe aty ve sa andao e? Aza mihetsika mafy ndry fa ohatra misy zavatra hitako io. Inona ny hitanao? Hoay reto misy olo eo amin'ny toerany kanto eo amin'ny devant io. Andriamanitra, vavy aiza io? Ka zay no noteneko hoe olona ve sa matotoa io Ay, mangovitra be reto ako tena tsy hetsika eto ka. mijanona aloha nareo fa aleo zany anatiny eny fa toto fanja Dina dia sahala ve lesy namela rera ty nefa mba efa mifanaraka ihany sika roa fa hiara-maty. Fanja tena mifona kiza marina e, tena milelam-paladia aminao zary Fanja. Fa matotoa ve io sa ahoana? To afaka hitantsika izy nefa afaka hitantsika rehetra mihitsy. Ka za koa aza ngeky mba gagy Anaraka anao Dina, anaraka anao ody any aminareo. Ka tsika nge fa tsy afaka miaraka tsony ry Fanja e, ndry efa tsy olombelona tsony. Fa nahoana ny lazaina fa tsy olombelona? Tsapa mivatako raha tsy olombelona re. Fanja sao dia mba tsy ndry ary io fa misandoka fotsiny e, marina e. Tena za ty ka tsy misandoka akory. Fa nataonao aiza aloha ny anabaviko ary Anabavinao iza moa? Mihina ka nakaty aminao ny izy. Tena tsy hitako izany Azafady aminareo roa aloha e. Fa iza izy? Izy ndry? Azafa ho aminy ry Dina, iza hony Fa tena olona ve enao aloha sa matotoa e? Ahoana ny fahitanareo azy? Ahoana ny fahitanareo miresaka amiko izao ka? Andao ve aloha mifiara io Dina dia andao ody io vehivavy io avereno any aminy ihany fa sika roa ny mpivady. Tsy misy afaka manakana fanambadiantsika intsony izao. Nareo ne efa tsy anjara matony saraka ho azy e. Tsy terena tahaka izany eky fitiavana. ahoana izao ry Dina? Zao nantaniako anao ry Fanja, nataonao aiza hoa mihina fa zay zao no tena tongavanay aty. Tsy ho hitanareo intsony izy fa efa nisafidy ho any amin'ny dada sy mamany Fa dada sy mamany ahoana koa e? Antony ho an'ny reninao ka hoe iza maro ny mihina. Ay ianao no ambadika izao rehetrarehetra izao fa olona ve ianao sa matotoa e? Fa maninona koa mihina nefa e? Tena fanina tena tsisy azoko tsony mihitsy ilay resaka. Tsy izy ny reniny mihina e, fa efa maty ny ray aman-dreniny. Marina ve zany ry neny Eny anaka sazana tsangatsika izy fa tsy miteraka vavy zahay ary tsy afaka niteraka intsony satria niatra manaina tamin'ny miteraka ny lahy. Efa maty zany mihina Andao ody ry Dina, andao ve aloha mifiaranao io dia tonga dia atery mody io vehivavy io koa. Ahoana tsara? Dina, ahoana zany? Ahoana zany e? Iza ny tianao aminay roa vavy? Tena tsy afaka niaraka aminao tsony ary Fanja, olombelona azoko taranaka no hovadiako. Ianao ne efa maty e. Maty? Fa maty zany ny fahitanao azy ao? Tsy misy fo mitempo tsony ve ny fahitanao Fa ahoana tokoa izao ry Dina? Ianao ny laza fa maty izy. Ka na za koa zangery neny tena sanganiana mahita an'izao fandehan-javatra izao e. Andeo aloha tsika ody hita eo ka. Kanto tsy mandeha zany akindry Kanto, fa maninona indreny tsy miteny tsony e? Kanto Eno to mifantoka be ndry sa mivavaka? Andao andeha haingana ry Dina fa avy eo voakany io vehivavy io ka.
Ajanony mihitsy aloha fiara. Dina, ajanony mihitsy aloha ny fiara. Dia mivoaka aty ianao. Mivoaka mihitsy aloha fa misy resaka kely ataontsika. Lasa aloha izay resaka vetivety ry zareo dia ahoana ake Tsy haiko raha tsapanao ty resaka fanahy no ho resahako aminao. Raha mpandalany ara-panahy ianao dia mety halala azy tsara fa inona teneno aingana ry kanto ny vatana hoentin'io vehivavy io dia vatany mihina. Vatany mihinana bavinao. Fa ny fanahy no fanahy ny fanja. Ary maka endrika fanja ihany koa izy. Azonao ve izany? dia mitombona avy izany zavatra tenen'ilay izany ry kanto Ka izay izao ny zava-misy hitantsika eo ka hatranga hafahafa aloha ty va eny za aloha mbola tsy nahita ohatran'izao mihitsy hatramin'izay mipoiran'ireo masoko anankiroa ireo Matoa fanja tsy mety mandram-piadanana fa mbola te hanelingelanao foana. Dia mazava ho azy fa mbola tianao izy. Ary mbola indray tsy haiko hoe tahaka izao zavatra efa raha mahita izao misy antony ao. ka reny efa fantany ireny daola nge mivoady ny fanaovanay hoe hiara-maty dia izy moa maty iny dia tsy haiko tsona ake tena mitady arary tapoka teo koa ny lohako. Dia sanatria veritina ka ho faty koa izany ianao. andao loha hody fa ohatra ny hoe tena miaina anatina tontolo hafa mihitsy ka any an-trano mahita izay tokony atao. Dina, andahody tsika. Fanja averenao kiny anabaviko tena amin'ny lelam-paladia inona nataoko andrefa mba avereny anabaviko. Tsy afaka ny amerina azy tsony ary Dina. Fa ahoana Tsy mananjoa amerina anazy tsony koa efa maty izy. Tsy maty izany izy ka. Tsy maty izy. Ny fanahy mbola mandehandeha eno mitady vatana hidirana. Tsy fantatro izany ry Dina. Hoety mody any an-tranonareo aho fa malahelo anao. Ndao tsika andeha. Ndao andeha dia 8 heures rapitso Andriamanitra, tena mahagaga mihitsy ty zava-misy ty ka. Ary tena lalina be mihitsy. Kanto ndry ty mahitahita zavatra ty sao dia mba mahafantatr'olona mahay manala ny fatotra mangeja ny diny io ki. Mihina zanako aza ty tsy hita tsony. Izao ry neny mihina mbola mety ihany fa ny vata mihina nge iny hoentin'ny fanja io Ary ny tanjony tsy fantatra mazavatra eto hoe valifaty sa inona marina. Hatramin'izao izy tsy manao action nefa tsy fantatra tsy haiko. Andao hitady an'ireny mpahitahita ireny kia tena marina Misy olona fantatro izay ihany. Andao ary ki kanto raha tsy teo angamba ndry tena verevitra tanteraka izay mianaka taiza teto amin'ny fiainanay misy an'izao zavatra izao. Ie, marina aloha izay fa vitsy eny amin'ny fiainana no misy trangan-javatra fa ohatr'izao fa mila mitandrina be foana nefa indrindra fa tsy mety ilay diso mitoky amin'ny olombelona be loatra. Tsy mety koa ilay diso mifanao voady be loatra io. Ny olombelona mantsy mora mivadika. Raha mitenena izy androany mety ho tsy no lazainy rapitso. Ka mila mitandrina be tsika Tena tsy hitanidina nge izay atao ao hoe verevitra tanteraka izao. Ilay hoe fanja indray tsy sasatra manaraka izay ataony rehetra. Fa nenidina fa nareo reto koa moa izany mba tena manana finoana. Fa ahoana ki? Ka tokony tsy ho tratra ny zavatra tahaka izao ne raha tena manana finoana raha tena niny tanteraka an'ilay mpahary sady mivavaka tsara. Azo lazaina fa samy maizina mantsy izao zavatra misy amintsika izao. Matoa koa mantsy fanja mivezivezy ato an-tranonareo ohatr'izao dia mety misy antony ao. Finoana ve moky tsy ho eo ihany fa asa kia mety ho marina ihany ny zavatra resahindry
dia inona ary nilay atao e? Inona moa ny atao eo fa andao any amin'ilay ndresahako teo sa hoana? Ndao ary e. Dina andao averina mafana be mifankatiavantsika roa. Fanja, tsy afaka miaraka tsona antsika roa. Na dia hoe efa mpakaty be rantsika taloha, tsy mety tsony izany ary Fanja. Tsy nampoiziko ianao nandao ohatr' izany e. Tena toko fitaka daholo izany ireny nomenao ataloha ireny. Ka tsy izany kosa nery Fanja e. Tsy hitrapoko anie natonga an'izao rehetrarehetra izao e. Ary ifonako aminao fantatro tsara fa tiako ary tena tiako ianao. Fa matoky tsika tafasaraka dia tsy anjara. Izay lahatra antsika izay dia aleontsika manaraka an'izay. Fa mihevitra ve ianao Dina fa tsy olona izaho miresaka aminao io. Tsapao ny vatako. Olona nge izaho e. Eny e, olona nge ianao fa tsy tokony hijanona amin'io vatana misy anao io e. Tsy tia atsony ve izany ianao ry Dina? Tsy tianao taiza ilay hoe hiara-maty tsika roa. Ka rediredy ny fahatanorana reny ary Fanja. Mbola tao anatin'ny fitiavana miredareda tokoa tsika ka eny lasa tafateny foana izany. Ay, raha sanatria izany zaka tsy hoe tsony dia manaraka ianao fantako fa tsy avelako izany e. Miara-maty tsika ny fantatro. Andray kosa kiry Fanja. Tsy mety kosa izany e. Tsy mampalelo andriva eny enay. Sady efa lahatokana nge izaho e. Dia ho faty Tsy fantatro izany e. Izay fotsiny ny haiko. Miaraka amiko ianao dia andram-piatanana amin'izay aorian'izay. Inona re ty e? Dia ho sanatria tokoa ve todiny namonoko amin'ny Fanja e? Tena tsy ho amelany tokoa ve izaho raha tsy ho faty? Tsy mana-tsafidy ianao e. Tena soa ihany tsika mianaka fa nandehandeha tany. Raha taray kely teo izany dia tsy avitra tsony mihina. Fa mety ho faty satria tsy mahita vatana hidirana izy. Tena misafotofoto izany. Andao ary aloha atao haingana ilay rituel e. Feno labozirina eny Eny ary e. feno labozirina trano dia aleo za haka an'ilay fofon-javatra ahidina amin'ny rano. Ry ilay bokal aleo aloha asiana sira izany ilay rano. Kanto Ahoana? matahotra be ky izaho e. Efa dia voly avo lentana eny tafiditra ato amin'ity trano ity izany e. Orina eny Ahoana? Tadio fa raha manao an'ireto karazana rituel reto tsika mba ampiverenana ny fanahin'ny mihina sy miaraka amin'ilay mpikarakara azy dia mila mivavaka be tsika satria adin'ny fanahy samy fanahy mantsy reto sady amin'izay fanahy ratsy no edivantsika. Araraotina amin'izy roa mbola ao an'efitra izao aloha no anaovantsika azy dia hidiomavo tsara daholo aloha ny trano rehetra ka. Eny ary Atsoko hiditra aty ilay pahita. ao ary araraka amin'izay ity vovon-javatra ity e. Afaka mandroso tompoko. Mangina mihitsika neny fa mila mifantoka tsara amin'izay tsika eto Ie, fa avelako izy anao ny asany ka mangovotra pesasany ka toa mahita ny mina. Tsy nampoziko hoe mina tokoa io. ka neny koa mijery be antsinina ka akipy ho masonao ary ndana mankany amin'ny efitranonao any ka Tsy vitako akia. Matahotra na ny ala teto aza. tsy akipy ary ny maso e. Akipy ho maso. Tena kaisa izany le hoe Fanja teo iny e. Efa lasa izy ka tsy miverina tsony iny fa ny afatra aminao hoeto mamonjy toby masina io mena io mba tsy hisy fanahy ratsy no le efa nisy teo tsony hitsofoka ao aminy ao. Olona vavy ity ny fahitako an'ity zanak'azo ity tena olona vavy mihitsy.
matoa afaka hidirany zavatra ohatrao izy dia hafahafa izy izany. Matoa afaka mifanerasera amin'olona efa maty koa izy amin'ny alalan'ny nofo takan-dreny nahazo azy ireny. Mila hoentina mbavaka mafy mihitsy izy ity ka. Zara aza tavaverina ny ainy. Fa mety ho velona veka izy. Velona io ka. Zara aza mba tsy taraiky ela be tantsika. Soa ihany fa tavaverina vetivety. Tena tsy hipetraka ato intsony izay ka aleo mitady toerana hafa dia amidy hitana antiva sao mbola misy zavatra fahafato ka. Neny kanto Ny zanako marina. Ay, valibe afa tavaverina somatsara ianao. Ao tsara ve ianao io? Ao tsara marina velondriry mina. hitako mifampitatana be lasa nandena kanto Tina sy Fanja. Tina? Tina? Angaha ianao nanaraka azy. Angaha Tina maty? Ny zanako marina. Maty ve Tina Zoko? Laza velany isony Tina. Tatsaratra ny sezana ny fifankatiavantsika. Velo malesy Tina. Tena maty ny zanako marina. Velo malesy. Natolotry ny Ange du Paradis Group ho anao teo ny tantara mitondra ny lohateny hoe voady mandrakizay. dia peniny Landry Steven. Novelomin'i Jessica tsy lavina, aina sy eno ary ny mpanoratra. Nandra feo sy Nana Totoza, Tovandriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.